izy io zany ny asany ataony de nisandoka ao zandary teo ampanaovana ny asa ratsiny tamin'ny voalohany izy naka tany Dar es Salaam naka vary efatra gony tao amin'ny point de vente anankiray zay fantany fa tsy tao le raha matotompony fa nisy raha taty aminay natao famitorana de tonga tao amin'le olona le mpiandro varotra izy nilaza fa mila maka vary mila maka andro vary reo mba andamina ny raha aty amin'ny brigady de rehefa nitady tsy nanaiky le olona ny andro varotra tao mbola nitady confirmation nitady fanazavana de ndrahonany hoe misy basy izy fa otifirako anao raha mbola tsy mety manaraka ny teniko de sady efa nasehony minute teny aminy tsy mitondra minute izy ary zay nonary izy lahatra le olona hoe mety gendarme mariny ty de efa lasa moa le vary de nentiny tokoa nakaty amin'ny direction misy ny brigadinay de amin'ny déviation mandeha ty amin'ny brigade mihitsy no najanony tamin'ny bajajy de lazainy tamin'le chauffeur bajajy hoe dineko le izy fa élément le voatazonao aminay ihany le gadra ihany makany eto de modiny antso izy hoe de faso 4 élément ty de ohatran'izay zany fikany de rehefa avao nentiny ray le vary tsy fantatra toerana siny azy tsy nambarana mazava aloha hatreto fa lazainy fa navarotra amin'olona teny amin'ny lalana de dimanjato 450 000 zay sivy alina nivarotany azy tamin'izay olona sindra mandalo zay faharoa izy nandeha amin'ny toerana anankiray atao hoe hôtel atao hoe Nosy Lodge de tonga de nafantatsarana olona atao koa izy hoe Sandrine tadiaviny ato ve Sandrine rehefa hita tao le Sandrine tonga de nareteny noentiny mbola mitononao gendarme ihany koa izy de efa nentiny le Sandrine lazainy fa entina brigade kay tsy nandesina ty amin'ny brigade satria tsy gendarme akory fa nentiny tany an-tranony mba hafahany misava tao an-tranony zany ijerevany hoe misy vola ve ao sa ino nenta valeur ao de rehefa tonga tany an-trano le vehivavy zany izy nanao perquisition ohatra le gendarme mihitsy nanao inventaire soatany daholo ny zavatra rehetra tao de menaceny le vehivavy hoe gadrany tsy afahanao any Antananarivo anao raha tsy voalamina ty de niezaky nandamina moa le vehivavy milaza hoe tsy ampy vola fa 300 000 francs na 60 000 ariary na ato amiko de niraisiny le vola de rehefa eo moa izy efa nahazo ny vola kely zay nazony izy de nandeha ndray andao teriko any amin'ny toeram-piasanao anao tao anatin'izay fotoana zay nefa efa aleritendreo olona reo zahay ary rehefa nametraka nisy fepetra namena azy reo hoe raha mbola hitanareo le olona mbola miverinany le olona de sama tazomy antsovy zahay satria tsy gendarme ato aminay zany ary mino fa tsy gendarme akory de rehefa izy niverina tany amin'ny hôtely de natran'le vehivavy zany hoe hiverina hiasa de zahay koa efa manao patrouille zany mivezivezy ohatrany par coïncidence zany izy tafiverinao zahay koa tonga eo satria mba te hagnontany mariny zay hoe izy le olona teo tam'le izy tonga teo mba hamantarana hoe olona manaonana mariny izy de zahay moa tonga izy tafaverinao eo de raisy-potsiny teo le ry zany tsatra teny aminy menoty savany moa tsisy basy akory izy de menotiny ihany zany namatoranay azy nakaty amin'ny brigady zay ny fomba natratrarina azy io amin'ny akapobeny satria tsika zay averimberinay ombenimbeny manaja lalàna zay vao mampanaja lalàna izahay gendarme zany amin'ny akapobeny de miasa ampanamina zany hoe en tenue réglementaire raha tsy misy antony manokana zay zany ny lehibe no zay hoe zay atao hoe instruction particulière misy antony manokana fa en général zany na antony manokana na en tenue tsy maintsy miasa farafahakeliny roa gendarme fa tsy misy manao asa manokana solitaire acte solitaire tsisy fa raha vo olona zany mandeha rery mandeha hany mitononao zandary de tsy asa ao anatin'izay fanajana lalàna zay ny asa ataony fa mivoana an'izay ka de efa tokony fa mailotsika raha mahita gendarme mandeha rery na en tenue ary na en tenue civile de mitovy fa tokony mandeha roa minimum raha atoandro raha amin'ny alina farafahakeliny telo faharoa makarak'an'izay ny zahay de manana ohatrany permis ohatrany olo manao conduite na tobile eo manana an'ilay atao hoe carte professionnelle de raha fa miasa koa zany zahay de tokony misaraka an'izay carte professionnelle nay zay zany hoe rehefa misy olona mampisalasala atsika mitonona ho zandary de tsy mahadiso atsika velively ny mitaky hoe azy sehoy azafady ny carte professionnelle mahazandary teny tsy fananana an'izay zany aminay de fa faute ihany faute professionnelle satria na zao de atao amiko ampoasiko ny carte professionnelle tsy zay no ohatra hoe ao misoratra agnatiny eo zany ny asa ny fahefana zay omeny lalàna ahy rehefa hiasa ohatra hisavazavatra de efa misoratra hoe mamelahany ty olona ty hiasa malalaka
ianareo zay iadefany zay asa ataony zay. Donc zany alohan'ny asa zany zay gendarme normalement mampiseho an'izay carte zay. Ka raha fa olona miasany ka tsy misy an'izay indrindra raha fa mampiahiahy anareo de aza mety reberebe fa tonga de miantsoa aty aminay satria zaho aloha zao atreto ny commandant brigade atao Jamanjary. Ka raha atao agnatin'ny circonscription Jamanjary de tokony ho fantatro na mouvement miaramilako rehetrarehetra atao agnatin'ny circoko na ny gendarme zay vahiny miditra agnatin'ity circoko. Ohatra ny any ville zao rehefa akatireo misy gendarme andefa gendarme aty CB ville de miantso CB misy élément koroany ma misy manao arrestation fa any le olona mipetraka obligé na firana ity. Ohatran'izay koa zany za vice versa hoe raha ho any ville de za ndray no tena ny CB any hoe CB misy élément ko any na za mihitsy CB ho any amin'ny ritra amin'ny circonao za mba ialana zay ayahy zay hoe raha misy olo miantso hoe misy gendarme tsy fantapantatra ay aty mba gendarme mariny ve de mba fa au courant am'izay fotoana zay ny tompony circonscription. Ka rehefa misy olona satria ny raha tsy tery lalana milaza fa ho zandary de voalohany takio ny carte professionnelle rehefa ampisasalanao izy. Raha olo fantatrao moa izy de fa mazava hoe gendarme mariny io. Tsy fampilavanana am'izay tsika fa raha fa ohatra mampisalasalanao na gendarme eto an-toerana na gendarme vahiny de takio ampanajana zay carte professionnelle zay. Mba ialana an'le ayahy sy mba ialana an'le fa zavatra ohatran'izao.